vaksiny Covishield mahomby hoy ny vondrona Europeanina. Fokotany Andramena leo ny fahatapahan-jiro. Fiakaran'ny vidim-piainana misy vahaolana io hoy ny solombavambahoaka Totosoa Andriamampandry. Mankasitraka na ohatrany manaraka ny fahitalavitra ny MBS tonga soena anatin'ny pejy fampahalalam-baovao izao alina izao manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Araka ny fahitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao tao dia isan'ny mbola mitana ny sainy maro tokoa ny mikasika indrindra ny ndisy fankatoavan'ny vondrona Europeanina ny vaksiny izay tonga teto Madagasikara dia ny Covishield izany araka ny fanambarany masovo frantsay ato anatin'ity fanadihadiana manaraka entiny Nambinsoa Velositraka sy Toky Ramarolahy ity no hitondrana aminao kosa ny fanambarana nataony teo anivon'ny vondrona Europeanina mikasika ny tena hevitra izy ireo manoloana izany. Raha nambarany masovo frantsay miasa eto Madagasikara dia tsy nankatoavan'ny vondrona Europeanina ny vaksiny Covishield izay nafarany Madagasikara. Raha ny fanambarana nataony vondrona Europeanina androany nefa manoloana izay dia mila manao vaksiny tsirairay arovana amin'ny valana aretina coronavirus. Efa midika izany fa tsy marina ny hoe tsy fankatoavana. Ankoatr'izay, voalaza tao anatin'ny fanambarana ihany koa fa afaka manao ireo vaksiny fanefitry ny valana aretina coronavirus avokoa ny firenena rehetra ary isany nanentana izany teo anivon'ny OMS. Mbola manamafy ny fankatoavana trano izay teny izay. Raha tsy ahivina, ny volana febroary lasa teo dia nankatoavin'ny OMS ny vaksiny Covishield. Ka izany no nahafahana nanaparitaka izany tamin'ny firenena maro maneran-tany ary tafiditra tao anatin'izany Madagasikara. Raha fehezina dia niresaka raha-toe-karena sy ara-baritra no tsy nampifanaraka ireo vondrona samihafa fa tsy nifandairan'ny vaksiny na tsy fahombiazana araka ny feo mandeha. Isan'ny vaksiny nankatoavin'ny ana meme raha teo ity Covishield ity ary tsy nisy fanerena. Efa nanamafy io lafin'ny toe-karena io moa ny Flomark Revalmanana ary nambarany fa tsy misy ahina ny vaksiny Covishield. Ny vaovao fatanteraka kosa indray dia omaly tokony tamin'ny fitora ariva dia nisy ny sakan-dalana nataony mponina teny amin'ny fokotany Andranomena. Ny lalana miakatra miazo any OTVD eo aloha nisy izay sakan-dalana izay androany araka izany dia nampiantso mpanao gazety ny mponina teny an-toerana anehoan'izy ireo ny fahatezerany manoloana ny voka-dratsy ateraky ny fahatapahan-jiro lavareny misy eo amin'ity faritra ity. Mialy irary nombana tahiriny aina. Nanomboka tamin'ny volana janoary nefa nijaly tamin'ny resaka fahatapahan-jiro ireo mponina eny Ambatontokana sy Aparafara fokotany Andranomena. Androany vao nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny orinasa Jirama taorian'ny grefy sy ny antsoantson'ireo mponina sy ny solombavambahoaka eny an-toerana voafidy tamin'ny anaran'ny Antoko-Tim na dia efa fantatra ny teo anivon'ity orinasa ity hatramin'izay aza fa olana avy amin'ny fahasimban'ny transformateur eo amin'ity andrin-jiro ity no mahatonga izay fahatapahana lavareny izay. Ankoatra ny fahasimban'ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra isa-tokantrano izay miteraka fatiantoka ho an'ireo mpivarotra, manjaga ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanendahana any anaty elakelan-trano noho ny espit nateraka izay fahatapahan-jiro manomboka amin'ny 9 ariva izay. Manomboka amin'ny 9 ariva ka hatramin'ny 9 any. Zay vao miverina. Dia na dia dimanche ary dia tapaka foana. Fijaliana tena fijaliana no mianatra aminay satria manomboka amin'ny 5 isakany amin'ny 5 teo dia tapahana le jiro averina kely izy adiny iray tapahana indray mandra-parain'ny andro. Problème voalohany miatraika aminay le fitaovana ao an-tokantrano zany tsy maintsy lasa simba satria mandeha amin'ny herin'ny jiro courant daholo izy. Ny eo koa zany amin'ny lafiny iray mahagaga anay mpanjifa. Zay zany rehefa tapaka le jiro miakatra le dépense anay satria mividy labozia zay 900 ny labozia raha mandra-parain'ny andro ny jiro tompoko tapaka ka misy zaza ao an-tokantrano tsy maintsy mety 3-4 par jour le labozia vidiana. Rehefa tonga le facture ny Jirama miakatra fois 3 le faloha isam-bolana le izy. Dia zay ny tena magaga sy nampitaraina ary natonga anay nitrotra maly ariva ka nanao grevy. Be dia be zany ny fiantraikany aloha voalohany indrindra eo amin'ny ny resaka entana amidinay zany satria miankina amin'ny resaka hoe jiro daholo dia misy ny entana simba mitsonika ny fitaovana koa indrindra ny fiakarana sy le tampoka maty tampoka le jiro dia miverina tampoka aveo dia aveo maty indray dia simba zany le fitaovanay amin'izay zava-misy izay. Ny fatiantoka aloha dia betsaka indrindra ny fiakaran'ny jiro isam-bolana.
Tena miorooro aloha amin'ilay fandriampahalemana satria vao tapaka ny jiro dia manararoatra ny rehetrarehetra dia tsy maintsy miezaka hoe ianao koa nefa hidy aloha be ny olona amin'ny hariva vao tena mba miantsena dia misokatra ihany fa somary sady mataotahotra ihany fa dia tsy maintsy hoe miaina amin'ny zava-misy moa izany hatretra. Mbola zany tapaka foana ny jironay max députena eto Andramena tsy mandray andraiky tsy max. Androany tolakandro moa no tonga nanolo ny transformateur sy ny andrin-jiro teny an-toerana ny teo anivon'ny Jirama araka ny fampitam-baovao. Mahagaga ihany ny zava-misy satria andrasana hitroatra hatrany ireo vahoaka vao misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny lafim-baovao eo anivon'ny orinasa Jirama izay hatrany dia saika mikasika ty orinasa mpanjakana ity avokoa moa amin'izao ny 5.9 ny fitarainana voaray ny mpiaro ny zony mpanjifa eto Madagasikara makasika indrindra ny fahatapahan-jiro, ny fahatapahan'ny rano fa eo ihany koa ny fahalotony izay rano voaray isa-tokantrano izay rariny. Raha mitady tamberina andraikitra ny mpanjifa satria betsaka loatra ny tsy fahatomombanana eo anivon'ity orinasa ity. Fanampanazavana azy eo amin'ny sary sy rindran-sary ny Mathieu Prince. Fahatapahan-jiro lavareny sy matetika, fahatapahan'ny rano sy ny fahalotony, fidangana ny faktiora tampoka, ampahany amin'ny fitarainana mikasika ny orinasa mpanjakana Jirama avokoa izany. Niteraka fitokonana tamin'ny faritra maro raha tsy laza fa tsy nitetsy Andranomena farany teo. Efa nandefa zay ny fitarainana ny fitarainana mpanjifa any amin'ny tompon'andraikitry ny Jirama. Raha toa ka tsy mamaly ny etaetany mpanjifa zany ny Jirama dia azagagitsika ataviditra ao anatin'ny atao hoe droit, manana ny droit izy matabo na igrevy mihitsy aza satria mila inona izy ary azadino fa ny mpanjifa dia mandro eto amin'ny tanin'ny Repôblika Madagasikara. Manamafy ihany koa anefa ny eo anivon'ny mpiarony zony mpanjifa fa orinasa mahazo famatsiana ity orinasa mpanjakana ity. Maro ny fanampiana izay azon'ny Jirama. Rehefa nisy ny fivoriana eo aminay sy ny tompon'andraikitry ny Jirama dia 100 millions FMG par secteur ny vola ny tsinjaraina hoe anamboarana ireo fantsona na ny jiro anamboarana ireo transfo zay tsy mety efa ataontsika hoe efa tsy zarizary intsony. Eo fanontaniana mipetraka dia izao nandeha amin'ny lalany tokony hoe izay zany voly zany eto zay zany manao hoe misy détournement de ligne budgétaire ve. Ny mikasika ny Jirama moa ny fitarainana be indrindra voarainy zony mpanjifa hatramin'ny taona 2024 efa mihoatra ny 509 Na dia eo aza ny antso avy efa nataon'ireo milaza ho tompony tany sy ny mpandova ary nisy olo-mavam-bahoaka ny amin'ny anatsarano ny anatsarana ny asa eny anivon'ilay tany 30 hektara eny Antanandrano izay mbola ifandroitana amin'izao fotoana izao mbola mitohy hatrany ny antso izay ataon'ny orinasa tserasera telma amin'ireo olona sy mponina eny an-toerana lasa miteraka fikorotanana eny anivon'ny fokotany ny zava-misy araky ny voalaza. Mialy Rary Nombana sy Tahirinena ny teny an-toerana. Androany atoandro dia nisy ny teratany vahiny avy amin'ny orinasa tserasera telma tonga teny Antanandrano indray. Nilaza tamin'ireo olona teny amin'ny toby fiantsonan'ny taxi be 7 amby zato sy ny mandidina izay mbola tafiditra ao anatin'ilay tany 30 hektara iadivana izy ireo fa omena vola ireo olona eny an-toerana ary ho alaina sy ho fefen'izy ireo ny tany. Tezitra vokatra izany endrika fanaovana tsinotsinona izany ireo tompon-tany ka nisavorovoro. Tsy nijanona ela teny an-toerana ireo teratany vahiny fa nirifatra nitsoaka avy hatrany rehefa nahita ireo olona nirohatra nanenjika azy ireo. Miteraka fikorotanana eny anivon'ny vokotany ny zava-misy ka tokony hajanona ity orinasa tserasera ity ny fananganana tamboho araka ny nambara ny sefim-pokotany eny an-toerana. Mbola eny amin'ny fitsarana raha teo ny raharaka tsy tokony hisy ny tsy momba ny telma, tsy momba ny mpandova fa zao mijery efa any amin'ny fitsarana le raha zany dia za manaterana ny fahenjeny fitsarana anao alizy kanefa na izany na tsy izany dia manao matsoava ho an'ny tompo-pasana eto manodidina Jirama ho an'ny tompo-tany rehetra andao hiary hivondrona miaraka miresaka aminao amin'ny biro-pokotany asatsika vahaolona satria tena fa manomboka ame mafana be le raha zany ka tahorana soadansia ifamony eto amin'ity fokotany Antanandrano ity ny vahoaka samihafa dia mangataka ny telma zany ny tenaka mba hajanona mihitsy aloha le asa aloha fampidinika fampiresaka
tsisy zavatra tsy vaovao anatin'ny fampiresahana antsoavana taon'ny député lisy ajanona ny asa dia mba aloha mba hajaina koa ny aty fotsiny mba misy lanjany ihany aty fotsiny ny aty fotsiny tena malala ny zavatra rehetra io a ka noho izany mba eno ihany zay aty amin'ny fotony aty ambany aty mangataka tena mangataka tena faran'za aloha ajanona aloha le asa mba ahafahany mitony atao ny fofotanany an-tanan-drano indrindra ao anatin'izao fety zao. Hita tena toerana niaraka tamin'ireo zandary sy miaramila miambina ny toerana moa ny vaditana ao amin'ity orinasantserasera ity ary rehefa nanontaniana ny mbola noizan'izy ireo ny fanefena ny tany sy ny fampiakarana ny tamboho izy dia tsy nahita navaly sy ny alabala ary nilaza ny tena ny famandray antsohatra ny zavamisy no andraikiny fa tsy mpanatanteraka. Tsy aivina fa efa nidina tena toerana ny député voafidy tany Avaradrano Jerry Randriambolaina ny alakamisy 17 Jona teo nanazava tamin'ireo mponina mikasika ireo fanadihadiana efa nataony momba ity raharaha ity. Nambarany moa fa hanokatra fanadihadiana parlementaire ny tenany. No mafisy ny atrano fa mbola mandeha ny fitsarana mikasika ity raharaha ity ka noho izany dia tsy tokony hisy afaka ilaza fa tompon'ny tany. Ny azo ambara dia miakatra hatrany foana ny maripana amin'ity raharaha ity satria ny mponina eny an-toerana dia efa nanambara fa androdana ilay tamboho be izay mbola tsangany ilay orinasa. Ny vaovao ny fampianarana dia nanatanteraka fampiofanana ho an'ny sekoly miisa 3 teto Analamanga ny syndicat ny mpampianatra eto Madagasikara na ny Sampama natao hiadina amin'ny Covid-19 ny fampiofanana izay naharitra 3 andro tao amin'ny tranobe ny varotra sy ny indostria Antaninarenina izay ny farana ho an'ny androany. Sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince. Hatramin'ny taona 2024 ny ady irery tamin'ny Covid-19 ny sehatra ny fampianarana indrindra ny sekoly tsy miankina. Tsy nisy fiapetra mihitsy mantsy no raisin'ny fanjakana akoatra ny fampiatona ny fampianarana. Tsy maintsy miaro teny zahay. Tsy maintsy miaro teny zahay satria atreto aloha ary efa iarahantsika mahafantatra fa tsy ampy dia tsy ampy mba tsy lazana hoe tsy misy mihitsy ny zavatra nataon'ny fanjakana ho an'ny sekoly mpampianatra indrindra ho an'ny mpianatra. Nataon'ny fanjakana dia nilaza hoe miditra ny mpianatra zao fa ny fiapetra rehetra tokony ho raisina manaraka izay fidiran'ny mpianatra zay dia tsy misy na dia kely ary araka ny fijeriny Sampamahaza. Noho izany amin'ny mampampianatra mpanabe anay dia mandray ny andraikitra zay ary manoro raha zay no azo ilazana azy ny fanjakana manao hoe tahaka izao izany hoe fepetra tsy maintsy raisiny zany raha ohatra ka hiditra ny mpianatra araka ny namaritanareo azy dia ireny fepetra rehetra ireny zany no nizarainy teto miaraka tamin'ny ONG Tantsoroka izay manana ny tanjona ihany koa manao hoe taona 2024 dia lavitry ny Covid-19. Anisan'ny nanana fahasarotana manokana ny sekoly mampianatra olona sembana. Isan'izany ny CNFPPSH na ny Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap eny Ampandrianomby. Ny fiatrenany ny Covid-19 somary nanahirana ihany satria ny miaraka amin'ny tena moa zany dia olona manana fahasembanana koa tsy mitovy amin'ny olona rehetra izay olon-tsotra ny olona manana fahasembanana kanefa ny ampianarana ampiofanina mihitsy izy ireo ahay ny fepetra rehetra ara-pahasalamana. Ny karakara fampiofanana ho ana sekoly 3 avy tamin'ny faritra Boendy, Aloatra Mangoro ary Analamanga araka izany ny Sampama ary ny zara fitaovana hiadina amin'ny Covid-19 toy ny EPI, ny bidon ary ny famindrahana fanafody. Mbola andiany voalohany ihany ity ny faran'androany ity fa mbola hitohy amin'ny faritra hafa. Ny vaovao ny kolotsaina dia isan'ny manamarika ny volana Jona toy izao ny fetin'ny mozika isan-taona. Efa nisady moa ny fampisehoana nentin'ny mpanakanto misehatra amin'ny gadona samihafa naneo izany tetsy amin'ny IFM Analakely. Asongadina miaraka amin'izay ihany koa moa ny kolotsaina maha-malagasy raha ny fanazavany tompon'andraikitra sady mpikarakara ny hetsika. Nambiny tsovely sitraka eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Njavandre Mahefa.
raha ny faraka amin'ny 20 ny volana jona no tena data natokana ho an'ny fetin'ny mozika voaterina rosaloko koa ny fampisehoana nanamariana izany noho ny ame anara-pahasalamana araka ny voalaza ny tompona andraikitra na dia izany aza mivoatra trany ny mozika malagasy ary ezahana ho vaovaina ny seho isan-taona mba hampisehoana tokoa izany hoe mozika izany. Fantelo amin'ity taona ity nanao ny concept io izay hoe mampiaraka karazana mozika anankiroa tsy mitovy. Dia tamin'ny 2019 rapsy musique classique nampiarahanay tamin'ny taona rock sy ragasy dia tamin'ity hoe aleo musique tropicale sy jazz mitanjona amin'ilay izy hoe zavatra anankiroa tena samy hafa be ny zahana ampiarahana dia hoe rehefa mihaino an'ny iny le olona mijery an'iny le olona dia hoe zany ka mozika. Gadona telo samihafa no natambatra tamin'ity indray mitoraka ity ka mpanakanto telo samihafa ihany koa no niara-ny tambatra naneo izay mozika izay. Azo atao tsara ny manafangaro ny gadona salegy sy ny jazz ary ny mozika mafana ao anatin'ny seho sy irairay raha ny fanazavana. Ya, izy amiko manokana aloha tiako le fionana le izy tamiko. Fionana ao agnatin'ny mozika ao agnatin'ny fahalalahagna malalaka. Mirevy, misoma, fa tsy miasa. Kanto ny mozika ary manana ny lanjany manokana ho an'ny sokajy taona rehetra indrindra ihany koa ho an'ny fiainana andavanandro. Fankalazana anazy aloha tamin'ity tena hoe niavaka amina manokana tena hoe hafa mihitsy dia ina moa ny azo lazaina fa miaraka amin'ny mozika tsikitsiky. Miavaka ny mozika ary atao hatrany izay hanomezana aina azy sy ampifaly ireo mpakafy. 2 semaines alohan'izao tsy fantatra hoe inona le vokatra ho avoaka fa niarany kondotato izay andritra ny 2 herinandro dia reny ny zavatra mivoaka dia isorana feny isorana betabeta nasiana azy tsotsoby nisokatra be nanaiky nasiana improvisation tany anatin'ny ohatrany lasa simba ny irany nefa ny aminay namoaka zavatra vaovao dia nafinaritra be tena ny mozika tsisy frontière fa tena lasa dia lasa dia lasa ary any pontsy. Ankalazaina rampitsy faharoapolo ny volana jona ihany koa moa ny fetin'ny iray fa inona tokoa ary ny atomboany izany hoe fetin'ny iray izany inona ihany koa ny lanjany izany hoe raim-pianakaviana izany eo amin'ny ankohonana iray pahay olona na anthropologue iray ary no mamaly ireo fanontaniana ireo atao anatiny ity fanadiadiana iarana amin'ny Mathieu Prince ity. Tamin'ny taonjato faharoapolo no nisy ny fankalazana voalohany ny fetin'ny iray tany Etazonia ny 7 ny volana jona 1990. Taty aoriana saika ny firenena rehetra no nandika ity fety ity saingy samy manana ny fotoana ankalazany azy. Ny ankamaroany kosa dia ny volana jona ny alahady fahatelo. Raha ho an'ny malagasy manokana mbola mitoetra ny maha-oloam-pianakaviana ny iray saingy miankina amin'ny faritra kosa ny lanjany. Hatreto aloha mbola mitoetra ry izy mbola mitoetra io moa samy manana ny fijeriny azy. Fijery tandrefana dia ny hoe ohatra ny tsirarahiana ny vehivavy ohatra ny tsindritsindrina ny vehivavy tsy manana ny zony ny vehivavy vokatra ilay toe-javatra saingy rehefa tena dininany mifameno roa mifameno ny lasy ny vavy raha vony eritreretiny hoe vony vehivavy amin'ny lafiny ohatran'izao amin'ny lafiny ohatran'izao ny raha izy manana fahefana be. Anjara andraikitra ny raim-pianakaviana amin'ny mahaloam-pianakaviana azy araka izany ny fitadiavana ny lehilahy mamelona ny vehivavy mitahiry. Adidy ny raim-pianakaviana ny mamelona ny ankohonany manao izay havelona ny ankohonany ny lehilahy any ivelany ny vehivavy ato anatiny mpitahiry ny vehivavy ny lehilahy zany manangona ny vehivavy no mitatana azy zay le hoe amin'ny teny frantsay izy hoe l'homme extérieur la femme intérieure. Raha ho an'ny Frantsa manokana dia efa hatrany am-piandohana no fety ny tadiavam-bola ny fetin'ny iray ny taona 1970. Talena orinasa iray no namorona ny fety mba hampandeha ny briquet ny foroniny. Ny vavany maresaka iray sampirenena ary dia nivoaka ny valim-pifidianana filohampirenena tany Iran any androany. Ny vadikevitra tanteraka ny vahoaka manoloana ny mpitondra tany an-toerana raha ny salanisa no jerena.
tsy lany intsony araka izany Hassan Rouhani raha ny salanisa atrany mojerena Hassan Rouhani izay filoha am-perinasa iraniana amin'izao fotoana izao. Araka izany dia filoha vaovao indray no hitondra ny Iran manomboka izao. Nambinitsoa velositraka sy tokra marolahy. Nahazo ny 12 isanjaton'ny vato nandritra ny fifidianana filoham-pirenena iraniana i Ebrahim Raisi raha ny fanambarana nataon'ny Komisiona Nasionaly Iraniana nandritra ny valandresaka nataon'ny tampanao gazety androany tany Teheran. Nahatratra 17 isanjato teo ny tapa-avitrian'ny mpifidy. Raha ny fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka iraniana nandritra ny fampelezan-kevitra hoentitra ny ady amin'ny kolikoly ary homena lanja manokana ny vahoaka rehetra. Vao maika ihany koa asongadina fa firenendehibe ny solika maneran-tany Iran ho izy. Raha ny momba azy indray dia 80 taona ny lehilahy amin'izao fotoana izao ary lehibe ny rafitrara-pitsarana iraniana izy nandritra ny 10 taona. Raha tsy ahivina efa kandida mpifaninana tamin'ny filohan'ny Iran Pernas Hassan Rouhani izy tamin'ny fifidianana tany an-toerana ny taona 17 ka nahazoany ny 73 isanjaton'ny vato ary resy izy tamin'izany fotoana izany. Araka ny fanehoan-kevitry ny vahoaka iraniana tsy nisy zava-bita na resaka fotodrafitrasa izany na fifampirarana ara-barotra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka nahatonga ireo mpifidy ny vady pitokisana tamin'ny filoha iraniana Hassan Rouhani. Ny volana aogositra izao araka izany no handray ny fitondrana i Ebrahim Raisi. Manoloana ny fahoriana iaina ny mponina ao amin'ny fokotany andrano mianaraka ny fanarahantsika tao anatin'ny vaovao teo aloha teo dia naneho ny heviny mikasika izay nisy olomavambahoaka voafidy tao amin'ity boriboritany ity Todosoa Andriamampandry. Nambarany moa fa tsy ny mponina ao amin'ny fokotany andrano mena ihany no mizaka izay fahatapahan-jiro lava reny izay fa miaina izay ihany koa ny ao amin'ny fokotany eny Ambohimanarina sy ny manodidina. Ny alirary nombana sy tahiry ny aina. Tsy lara-pahamehana amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ny sosialim-bahoaka raha ny fitarainana sy ny fitokonana hita etsy-roa no jerena. Efa mampikakaiky ny olona ny vidim-piainana, manampitrotraka ihany koa ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano. Anisan'ny miaina izany olana izany ireo mponina ao amin'ny boriboritany fahaenina. Tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny ministera tompona andraikitra. Efa mataonany maro no ny teny amin'ny resaka jesoranty. Efa ny teny ny jiramany tenako. Efa ny tena ny ministre ny angovo teo anatrehany gouvernement tany tenako efa mataona hoe mba jerevo. Ny fokotany maromaro aty boriboritany fahaenina anisan'izany andramena. Fa iandrasana foana ve le olona hidina an-dalambe zay vao ikorompaka nareo fitondram-panjakana dia za eto dia efa miteny fa tonga dia sosahana atrindray misy sosamborona ny vaovaoakanay aty zay maneho ny alahelo ny olona ao anatin'ny zay rehetra zay ary tsy andramena rery ihany nge fa raha mijery okilana zao tsika dia misy Ambodro, Ambatolampy, Avaratanana, ny rano, ny jiro, ny rano tena tapaka lava foana. Ary ankoatran'izay koa ny fokotany hafa ty Ambohimanarina dia io jiro sorano io zany tena manerana ny olona ty. Eo koa misy fokotany zay maromaro zay tsy manana rano madio tsara amin'ny hoe akany eny Ambaravarakazo, Ampandribevavy, Amorona, Anosy Besayvola. Ny 5 isanjaton'ireo mponina ao amin'ny boriboritany fahaenina dia tantsaha avokoa ary saika miaina ao anatin'ny fahasahiranana. Misedra olana izy ireo amin'ny lafiny fambolena ka ny kely eny am-pelantanana indray no ampiasaina amahana izany noho ny tsy firarahiny ny fitondram-panjakana. Dia eo ny fitangany vidim-piainana zay tsy zakan'ny olona aty aminay. Tsisy ny fahefa mividy, tsy misy asa maharitra ho an'ny olona aty aminay. Fivarotana tsy mandeha, ny asa tena tsy mandeha. Zay tsy ataon'ny fanjakana lara-pahamehana mihitsy ny akabetsahan'ny olona dia olona sahirana dia mpanasa lamba daholo. Ny mpamboly koa aty aminay akoatr'izay dia tena sahirana. Eo amin'ny rano, eo amin'ny tambariny be tsy mitatatra io. Ny fivoahan'ny rano dia manahirana be mihitsy amin'izao. Ny betabe, ny fako misy avovo, ny tsikafona eny amin'ny tambary. Lasan'ny olona indray efa sahirana no miala vola manala an'izany. Tsy miasa ny commune urbaine Antananarivo, tsy miasa ny gouvernement amin'izao fotoana izao. Ka eto dia mbola miantso, manao antso avo ny fitondram-panjakana hoe jerevo Ambohimanarina. Mila tsy mahita iraisina intsony ny vahoaka malagasy manoloana indrindra ny fiakaran'ny vidim-piainana fampiasa andavanandro amin'izao fotoana izao. Tsy tonga ho azy anefa izany fiakarana izany saingy misy ny vahaolana ho indrindra ny fanampanazavana entiny sy olomavambahoaka sy mpahay-toekarena iray atao anatin'ny ity fanadihadiany Nambinitsoa Velositraka sy Mathieu Prince ity. Manodidina ny 540 ariary hatramin'ny 1,2 ariary ny iray lita hatramin'ny menaka eny amin'ireo mpaninjara.
500 hatramin'ny 700 ariary ny iray amin'ny atody. Entana matetika tsy maintsy jifainy rehetra amin'ny ankapobeny. Ny vidim-piainana eto amintsika mihitsy no nahitana fiakarany avokoa raha nambarany mpahay toe-karena iray. Antony goavana mahatonga izany ny tsy fahaizany eo anivon'ny fitondrana amin'ny tantana ny lafin'ny fanondranana sy ny fanafarana izay ilaina fikajiana matianina raha ny fanazavana. Ny fetiny iray teo avy ny fahefa mividin'ny olona tena ambany dia ambany. Ny asa tsy mandeha, ny varotra tsy mandeha, ny verasa petsaka. Izany no tokony ataon'ny fitondram-panjakana lahara-pahamehana. Ka marary ny olona amin'izao eo amin'ny lafin'ny fiainana andavanandro ny sosialy tsy manamboatra tsony ny olona dia manjary mizany dia miteraka ny olona nge anaonao foana e. Misy vahaolana mahomby ahafahana miala amin'izany fidanganan'ny vidim-piainana mampikaikaiky amin'ny vahoaka izany tsy mety miaino sy manaraka nefa mpitondra rehefa manolotra sosikevitra ny avy amin'ny antoko-panohitra raha ny fanazavany hatrany. Fanomezan'ny asa ho an'ny tsy mananasa fampidinana an'ireo vidin'entan'ireo izay efa nanome vahaolana ny tenako manokana efa ny dradradratra hoe izao nge ny vahaolana anona ampidinana an'io ny LFR dia tokony ahopana amin'izay lafiny sosialy mibahoaka izay. Ahena ny vidim-piainana any amin'ny famorona asa ny tena ahopana, any amin'ny resaka fambolena sy fiompiana ny ahopana, ny budget. Izay zany tokony atao voalohany ao anatin'izay ary tokony mamokatra tsika atao anatiny, ampitomboana ny famokarana atao anatiny izany ao anatin'izay elana amin'ity fidangan'ny vidim-piainana ity tonga fa ty aminay ampianariny. Eny amin'ny HCC avokoa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'izao ny masony mpanao politika makasika indrindra ny fanapa-kevitra farany momba ny fanovana ilay lalàna mikasika ny satamiseny mpanohitra. Ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana tokoa mantsy no tobo-kevitra farany sy tompony teny farany ka mahatoky ny fahendreny ity fitsarana ity ny avy eo anivony antoko tiako Madagasikara. Nzavandre Mahefa, Andra Rakoto Malala. Tsy misy intsony ary vao mainka simba tanteraka ny filazana fa tany tandalany i Madagasikara raha toka manaiky io fanovana ny lalàna amin'ny fenisa tamin'ny fanoherana io ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hoy Zulaire Andriamorasata mpikambana ao anatin'ny antoko Madagasikara. Mitodika any amin'ny ACC tokoa mantsy amin'izao ny mason'ireo mpanao politika eto Madagasikara. Ny ACC no topo-kevitra farany amin'ny fandaniana io lalàna io raha toka efa lany teny amin'ny antenimera rototo izany izay manitsaka tanteraka ny lalam-panorenana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny fanovana tolo-dalàna mantsy dia tokony zavatra anankiroa ny jerena. Misy atao légalité ara-dalàna zany, misy atao légitimité ara-drariny zany. Ireo zany tokony ataon'ny législateur rehefa manao tolo-dalàna izy. Ka asa re le député nanao ny tolo-dalàna io mba nijereny zavatra izay satria hita mihitsy izy fa tsy mifanaraka lalam-panorenana amin'ny article 14 dia mbola natao ihany. Zareo manana majorité parlementaire dia ataony ohatr'izay izy ka za mahoatra ohatr'izay koa ny amin'sena tandremo dia tandremo satria raha sanatrika misy fiantraikany zay amin'ny resaka crise politique dia tokony andraikitra ny ACC za dia samy tany tsy miteny an'izany satria mampalahelo ihany ny zavatra nisy teo aloha ka ianao ny ACC no inankinina ny firenena amin'izao fotoana izao. Andrasana moa izay fanapa-kevitra farany avoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mikasika ity lalàna momba ny sata mifehy ny mpanohitra ity matokony fahendren'ny ACC araka izany ny antoko-mpanohitra. Mbola manjavozavotra amin'izao ny famerenana ny fifidianana amin'ny komina miisa 20 mahery eto Madagasikara. Misy amin'ireo komina ireo aza no efa nosoloana ho PDS ny mpitantana ny tanàna saingy olona ny mpitondra avokoa no mitazona ny toerany ben'ny tanàna izany amin'izao fotoana izao. Araka izany dia nanio ny heviny atao anatiny ity fanadihadiana ity ary nisy mavambao ny ben'ny tanàna iray tanteriny Riamano Menjanahary sy Manorandre Malala. Mazava ny voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy eo amin'ny andininy 770 fa ny komina no vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana fototra. Ny mahagaga nefa hatramin'izao dia mbola misy amin'ireo komina maro no tsy manana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna voafidim-bahoaka noho ny tsy fahatomombanana ny fifidianana izay natao farany teo. Raha ny loharano vaovao dia efa nisy ny antso fanairana natao ny voamera-pikarakara ny fifidianana ho an'ny governemanta momba ny famerenana ny fifidianana any amin'ireo komina sasany ireo saingy tsy mbola namaly izany ny governemanta. Misy fiantraikany goavana eo amin'ny komina iray anefa ny tsy fisina mpitantana tsy voafidim-bahoaka. Ny fisina ben'ny tanàna voafidy amina komina anankiray dia ny légitimité zany hoe ara-pifidianana ara-pahamarinana no nalanina anazy ary eken'ny rehetra fa izy no ben'ny tanàna
ary ny fifandraisana amindreo olona hoentina sy ny ben'ny tanàna dia mora kokoa satria ianao amin'ny maben'ny tanànanao no olom-boafidy ka na iza na inona friana politika ao anatin'ny tanàna anankiray rehefa ianao ny voafidy dia manana an'izay légitimité zay ianao. Izay no mahasamihafa amin'ny olom-boatendry satria ny olom-boatendry tsy voatery anana an'izay légitimité zay ao anatin'ny commune misy anazy. Raha ohatra hoe PDS tsy voatery anana an'izay légitimité zay satria mahatsiaro ny olona fa tsy olona zay atao hoe monsieur présenté tamina fifidianana akory olona io na olona tsy lany akory olona io dia manjary atao hoe mampirorosaina eo amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana eo amin'ny commune. No amafisy ny ity ben'ny tanàna ity moa fa tsy mahagaga raha toka misy ny korontana ara-pitantanana any amin'ireo commune izay mbola tsy manana ben'ny tanàna satria olona tsy vonina hitantana intsondry na tsy azo ny vahoaka no mitantana ny commune kanefa dia ny commune no tokony ho fototra voalohany amin'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Raha tsy ahivina ny herinandro lasa teo dia nitokona ny mpiasan'ny ao amin'ny commune Moramanga fa tsy mbola nandray karama fito volana. Nilaza moa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny commune fa noho ny tsy fisiany ben'ny tanàna no antony tsy nahavoaloha ireo karama mpiasa ireo. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe maninona no tsy irosona ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina sa ve andrasana ny sueny vaovao ajoro? Marina fa tapitra amin'ny volana oktobra izao ny fepito-piasan'ny sueny amperinasa kanefa ny asa fampandrosoana ve dia hiandry izany. No amafisiny loholon'i Madagasikara teo aloha Jafetra Randriamanantsoa nandritra ny fivahinianany tao amin'ny fandaharana sahita eto amin'ny MBS Sabotsy fa miainga any amin'ny mpitondra miainga amin'ny fananany mpitondra kolontsaina no ahafahany mitantana firenena nambintsovelo sitraka sy tokra marolahy. Mila mametraka paikady tsara eo amin'ny fitantanana firenena. Tsy vitany kobaka mbava fotsiny ihany ny fitondrana firenena fa ny fanatanterahana ny tokony asihony vahoaka. Hita fa tsy matoky antsika itsondra mpikambana amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra eo amin'ireo fanitsakitsana ny lalam-panorenana amin'ny verimberina ataon'ny mpitondra ankehitriny izay tsy takina fenina intsony. Raha ny fanazavana. Lay drafitra izay noentin'ny fitondram-panjakana ny eritreretiny hoe hitantanana ny firenena aloha no tokony ahitsy. Nandalo an'ireny le voina maro samihafa reny tsika ny Covid moa ny resahako tsy dia hiditra lalina amin'iny. Fa raha nandalo an'ireny zany tsika dia ilay programan'asa natolotra ao zany mila ahitsy. Zay le ataoko hoe mila fahaizana mitantana zany. Mila mahay manitsy an'io ami manda zany ianao zao dia iteny mihitsy ao ataovy ny bilan tsara zany mahay miaino ianao dia manitsy ianao. Izay zany le tenenako an'ilay hoe tokony nahitsy zany ny drafitra iny mba antsiana atao hoe anenjehana n'ilay lavaka sy ilay zavatra tsy nety teo amin'ilay fitantanana fa rehefa tsy mahay maka lesona ihany koa dia sahirana. Ilaina ny fahaiza mitantana, fahaiza miaino ary fahaiza mandrindra eto amin'ny firenena. Ilaina ihany koa ny mametraka drafitra tsara manoloana ny asa efa vita sy ny dingana mbola eritreretina ho atao ka hitana hoe mbola ilaina ny janonan'ny mpitondra amin'ny fitondrana sa tsy. Satria nandalo krizy ianao teo dia tokony hoaingana ianao zany manitsy azy manana fahaizana be. Ohatra fotsiny zany zao za zany te mba hanontany aiza ho aiza ny plan de relance par secteur. Tena secteur resahako zany dia ao ny social-mbahoaka, ao ny fampandrosoana. Ianao teo miteny tontolo ambanivohitra sy ny karazany. Io moa zany dia mba anisan'ny talenta men'Andriamanitra io fa dia haiko aloha raha mijery an'izany tontolo ambanivohitra zany. Zany zao dia ao ny industrie ny fizany fananatany sy ny paikady rehetra hoentina amin'ireny satria ary ohatran'ny teny ianao fananatany tao lasa manokatra aditsika zany zao amin'ireo ilay hoe teratany vahiny. Za tsy teny hoe iza fa misy lasa adindray ny malagasy mifampifandrafa amindreo. Zany ny zavatra misy ny tontolo ambanivohitra zao inona ny paikady mazava amindreo. Nanao fanambarana mikasika ny endrim-pitantanana misy ankehitriny androany ny avy eo anivon'ny RMDM Toamasina
nasongadin'izy ireo tamin'izany araiky izany ny sosialim-bahoaka izay mikorosofahana ankehitriny ny fitantanana gaboraraka misy eo amin'ny endriny maro samihafa fa eo ihany koa ny tsy firarahina ny zoma olona tamin'ny fanesorana ny mponina manodidina ny stadium barikadimy ary ny fampitohan'ny lalam-pirenena faharoa sy fahadimy. MBS Toamasina. Fanambarana anisan'ny manamarika ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fisiny reto toe-javatra ireto indrindra raha mety Tomasina fanapotehana ireo orinasa maro izay mamelona vahoaka ka mitarika ny tsy fisina azy ny fidiran'ny valan'retina Covid-19 ny vola nomeny ny mpamatsy vola anampiana iatriana ny fiobohana dia magaga fa tsy aradrariny ny fitsinjarana izany maro ny tsy nahazo nefa ny tokony samy sitraka izany ny poniny Tomasina ny tsy fisin'ny fandriam-palema ny fidinan'ny fahefa-mividy ny vahoaka ny fanaovana tantely afa-drakotra anarem-pirenena ny fanapotehana ny vidim-bokatra ny vany sy ny sisa izay feno fitaka sy fanambakana fandravana ny tranon'olona anarivony ma toy ny stadium teny Ambalamanasy tany Belambo ny fandroana mpiasa tao amin'ny SMMC izay misa 700 sy ny ao amin'ny commune Tomasina izay mbola maro ny tsy nahazo karama tao anaty volana maro ny fanapotehana ny lalam-pirenena faharoa ny fanapotehana ny lalam-pirenena fahadimy izay mampikaikaika ny olona indrindra ny mpitatitra ny fanapotehana ny stade municipal ny Tomasina vakoka sy tantara ny Tomasina ny stade ka tokony fanatsarana no atao fa tsy fandravana marina fa mandalo mpanolotsaina ny fanapahan-kevitra ary ny tsipahan'ny mpanolotsaina municipal izany tatiorina magaga palany indray izany fandravana izany stade municipal izany tsy akasitrahan'ny akamaroan'ny vahoakan'ny Tomasina ny fandravana io stade io feno tsy mipakany amin'ny vahoaka ny fampandrosoana izay nampanantenaina azy fanjakana jadona sy fampiasana herim-pamoretana no hita ka noho izany no mahatonga ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara mijoro mitondra ny feon'ny vahoaka eto Tomasina masina ny tany razana. Amin'izao akatoky ny fetiny iray izao dia tsy nanadino ihany koa ny fandaharana miara-manonja ho an'izay fandaharana izay fa ny rarisoa ny iray rehetra ho an'ny rahampitso rahantsika avy hatrany ary izay firarintsoa izay. Manantitra foana fiarabana ny iray rehetra koa mana dia somary lasa alohan'ny fotoana manantitra ny firarintsoa atratra somatsara izany fetiny iray izany na dia tsy te malaza loatra ary ianareo dia tianainareo iray rehetrarehetra dia ampitiavana be na noloranay nyty ramboto ty dada dia mahafinaritra.
fisokatrana araka izany ny fiarabana ny iray rehetra fiarabana sady ny iray rehetra ho an'ny fetin'izy ireo any rampitso ny alohan'ny tena isa rahantsika ary dia mampahafantariko anao vetivety aloha ny fandahara-potona eto amin'ny fahitalavitry ny MBS ho arahantsika rehefa avy eo ny Global News aorin'izay kosa ny famerenana ny fandaharana ahoana maro ny rahanao amin'ny ramanomenjanahary ary aorian'izay nisy ny horonan-tsary de Brave ny lohateniny iarahanao amin'ny Louis Mondilor izay ary ny fampalalam-bavao tamin'izao alina izao makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny sampana fampalalam-bavao ny MBS manome fotoana ho anao amin'ny alatsinainy amin'ny fitora sy sasany indray veloma tompoko